Tompo-maso ao anatin'ny vaovao manasongadina ny sehatra ara-pinoana tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fasifolo taona ny fiary dia misy ny lasin-jobily izay ho tanterahany tily eto Madagasikara any Ambatomanga ny volana aogositra izao. Ho an'ny Antananarivo andrefana dia fanambin'ireo komity ny anangana toerana lehibe ahitana ny birao an'ny tily sy toerana fialamboly ary fanaovana fanatanjahantena ihany koa. Fikambanana skoto mamolavola zazalahy sy tanora lehilahy ho tonga olom-pirenena vonona sy vanina ny tily eto Madagasikara. Ny taona 427 no nisy voalohany teto amintsika ka éclaireur unioniste de France à Madagasikara no anarany tamin'izay fotoan'izay, izay lasa nisalotra ny anarana tily eto Madagasikara taty amin'ny taona 50. Miparitaka maneraka ny faritany ny fikambanana amin'izao fotoan'izao. Ka ho an'ny faritany Antananarivo andrefana izay ahitana fivondronana na fiangonana 550 dia manomboka eo Akazomanga ka mipakatra any Akazobe izany. Amin'izao jobily fa 70 taona izao dia fanambin'ireo komity ny hanao tanàna maitso sy madio ny faritra misy ny tily andrefany arivo, eo koa ny fananganana ivon-toerana fivoriana sy fialamboly. Misy ny fambolena hazo, tsy hazo tsotra izy io fa hazo fihinam-boa. Dia ankoatran'ilay hazo fihinam-boa zany dia ny tanàna madio dia ny zavatra fanamby ary tsy maintsy ho atao ary tsy maintsy ho tanterahana dia ny fananganana le lokal zany izay misy biblioteka, misy toerana filasiana, misy toerana fanaovana fanatanjahantena. Natsangana tamin'ny fomba ofisialy ary no arabaina teto Anosoa ireo mpikambana mandrafitra ny komity jobily fa 70 taona ny tily ho an'ny Antananarivo andrefana manokana. No amafisin'ny Général Veloasson filohan'ny komitiny jobily nasionaly teto fa tanjona 3 ny tratrarana. Ny fanetsehana ny hery rehetra ao anatin'ny fikambanana, fanomezana aina avao ny fikambanana ary ny fivoizana ny kolotsaina miompana amin'ny fiteny filamatra hoe mifikira amin'ny tsara sy ny lalàn'ny tily manao hoe avan'ny olon-drehetra. Profo mivaingana amin'izay fihavanan'izay ny roy fanoizana na ny folara skoto rehetra manerana nosy ka tamin'ny Boeny no anombohana izany tamin'ny volana martsa lasa teo. Hitety any Madagasikara ny roy ka ny 17 volana aogositra mandritra ny lasin'ny jobily any Ambatomanga no hanambarana amin'ny fehitenda ny fivondronana rehetra ho mariky ny fihavanam-pirenena.